Totosa soma tsara ny antsapidirana ho an'ny firenena ny alahady roa amby roapolo jona lasa teo. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Tao amin'ny kianja amin'ny Paria Mahamasina, feno fanatrihan'ny fanemasana ny fotoana rehetra sady feno fifaliana sy ny voninahitra Andriamanitra. Anisan'ny nanamarika ny fotoana ihany koa ny vavaka izay nataon'ny mpanompon'Andriamanitra. Mankasitraka anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra anao zany amin'ny fahasoavana, ny amin'ny fitahianao, ny amin'ny fanambinanao. Misaotra anao zany amin'ity fotoana ity. Ianao Jesosy tendao ifankaty fa zay ny afatra napetrany. Ary niaran'ny ombony malagasy rehetra mitondra mibavaka ny firenena. Ifampitantana re ivavaka tsika metraka belantanan'ny Tompo. Atolotra ianao ty Madagasikara ty Tompo, raisy ny toerana mampanjaka sy Tompo anao. Nafana dia nafana ny fiderana niarahana tamin'ireo artiste évangélika maro toa ny Denamoana. Madagascar! Waouh, tout un peuple qui adore le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ, notre Dieu? Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Lovatiny. Zay Jesosy, raha ataonao itony ty firenena ity zay dia voninka nompo, voninka no anao. Veloka nompo, zay ireo Jesosy veloka no. Joy Carey Vevel Messenger.
Joseph Laf, Isaac de Paul, ianao no fiainako very aralavitranao ianao no antony avelobako Vera 900, Joe Ben, Pepe Shine, TGC, Jesosy ny malagasy dia tahit Jesosy Madagasikara. 2, 1, 2, go! nandray fitenenana tao anatin'izany ihany koa ny filoam-pirenena. ady foana ny fiainana ary niady iraisantsika dia voalohany indrindra ady ara-panahy fa zao dia tsy misy mihitsy ady ivelany tsy ho resinao amin'ny fiainanao rehefa manana ny Jesosy Kristy ao am-potsika itsika tsirairay avy dia ho resitsika daholy ny ady ivelany rehetrarehetra ka ny teniko dia tsotra mahereza ary samitsika ho tahin'Andriamanitra daholy hiaraka ankalaza ny fetim-pirenena amin'ny karavona amin'ny kafaliana eo ambany fiahin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompo misaotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy. Nissan Souradi, ary nifarana tamin'ny chaudrone izay tena niavaka.